am-pony a amantarantsika an'Andriamanitra, isehoantsika eo anatrehan'Andriamanitra mba ho fantatr'Andriamanitra isika ary afaka hiaraka aminy a, iray aminy a sy hiombona aminy. Amen. Dao tsika mbola hisaotra. Zany no nampianaran'Andriamanitra antsika eto foana, satria ny zavatra atrehana dia lalan'Andriamanitra sy fitondran'Andriamanitra. Fa ny fahaizantsika miaina ny sitrapon'Andriamanitra no mitondra fandresena sy vavolombelona. Avo fantanao daontsika hisaotra ny tompo ary. Misaotra ray aminaran'i Jesosy a. Mankasitraka anao zay ny amin'ny fotoana maraina. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny sekoly, misaotra ny amin'ireo mpanompo a alefanao, ary misaotra ny amin'ny teny a zay tsy hoe hay fotsiny na fantatra fa tena ho ampiarina ary anova zavatra, satria tonga ianao anova zavatra. Rehefa maizina ny tany a dia nampisy mazava ianao, rehefa foana ny tany a dia ny fenonao zany, rehefa tsy nisy endrika ny tany a dia nanangana edena ianao. Zany koa tianao atao amin'ny fiainan'ny tsirairay avy zay tonga eto a, fa misy kosa ny lalana, misy ny lalam-pahendrena, ary mila manaraka an'izany zay a, satria ianao dia Andriamanitra ny lamina, Andriamanitra ny rafitra tsara mitoetra, dia mino izay fandroany a ho voatandray ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy a. Alleluia. Tena akaikinao a, tonga soa ianao androany hoe a, tonga soa tao fanatren'Andriamanitra hoe a, miomana andray teny hoe a, miomana ampiatra teny hoe. Dia teneno izy a, le teny efa heninao teo reny zao hoe a, afaka tonga dia ampiarinao hoe. Alleluia. Mahazo toerana vetivety ary. Alleluia. Andro manokantsika hiresaka teboka anankiray a zay draindray amaivan'ny olona nefa mitondra ny hoaviny. Averiko a, amaivan'ny olona ty point ty draindray a nefa mitondra ny hoaviny. Ary raha tsy mandray fanapa-kevitra io olona io anovana io zavatra io, dia mierina ny taona, mierina ny fotoana, mandeha ny zavatra rehetra fa tsy miova mihitsy ny zavatra rehetra. Androantsika dia hijery an'ity lohahevitra anankiray ity a, vakitsika eo amin'ny obolona toko 720 ny andininy 7. Obolona toko 720 ny andininy 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny heviny ao am-pony any no toetrany. Amin'ny teny frantsay izy a, au nom de Jésus, car il est comme les pensées de son âme. Raha avadika formule io a, ina moa formule amin'ny teny gasy? Raikipoy. Dia enao a égal mira zay saintsainao. Dia afaka ampifamadina koa izy a, zay saintsainao a mira enao. Raha atao amina fomba hafa izy dia avy eo meny tompony lohateny a, enao io a dia ho lasa zay saintsainao. Tsy hoe mahantra ianao dia misainao tsy mahantra. Tsy zay le système fafamaty amin'izay. Misainao tsy mahantra ianao dia lasa mahantra. Nefa tsy tokony hahantra. Dia mazava angamba an'izay. Lohahevitra ame tompontsika androany a dia nampitondraina ny lohateny hoe miova saina ao amin'ny Kristy. Miova saina ao amin'ny Kristy. Miara-miasa avokoa ireo fahamarinana izay omen'Andriamanitra mba hatateraka ny fiovanao. Fiovan'ny fanahinao amin'ny alalan'ny fahateram-baovao. Fiovan'ny ainao, izay anisan'ilay resantsika eto satria ao amin'ny aina ny fisaintsainana. Ny olona anankiray zao a, zay
donina ny faharesena foana dia lasa misaina ohatry ny olona resy dia olona resy foana izy mandra-piovana ny fisaintsainany fa tsy hoe mandra-pahafatany. Ahoana moa no ahafahana manova an'izay? Dontoy amin'ny tenin'Andriamanitra io dia miova. Aleo donto ny tenin'Andriamanitra tafiditra ny lanitra. Toy izay, toy ny mahay aty amin'izao tontolo izao, nefa tsy tafiditra any mandrakizay akory. Oapolona toka telo amby roapolo ny fafito dia manambara fa za ianao isika ireo dia vokatry ny fisaintsainantsika. Ianao androany io zany zao vokatry ny fisaintsainanao omaly. Ninona zany ninona hitondra ny fisaintsainanao anao dia lasa zay ianao. Identité le resantsika eto. Amaritra ny identité anao ny pensée na ny fisaintsainana. Ary zay mampasarobidy azy satria enao rapitso io zany a dia vokatry ny fanapaha-kevitra ao androany isaintsaina. Wow, tsara be zany. Enao rapitso, lay karazan'olona ho atsangana rapitso io a dia mifandraika amin'ilay karazana fisaintsainana ekenao androany. Tsy resaka tsika ny omaly. Tena ekenao tsy problema ny omaly hoe, fa problema ny androany. Fa manina ny androany problème raha tsy hanova le décision ianao androany dia zay ny vadika problème. Fa raha ny amin'ny lasa afaka vadika Andriamanitra ho témoignage sy vavolombelona zany a, voninahitra na fahagagana. Hitantsika anaty Baiboly zany fa zay nitranga rehetra vao eo amin'ny fotoam-piovana no déclenché ny zavatra tsara miafina ao anatina zavatra anankiray. Nisy mpampianatra koreana anankiray zay nazava an'ity zavatra ity dia nafinaritra dia averiko aminao dia hiditsika ao anatin'ny révélation zay inoko fa andro maraina ananganany tompo antsika tsiraray avy anovana ny ao anaty atonga antsika ho tonga saina. Fa lasaizany sainao zay le mila verina. Fa tsy tokony ho very izy manjary ho very saina ianao. Ary tokony hisy ao fa mandary tsy hisy saina ianao. Ao a. Teo izy tantara tena nisy nisy ity tany amin'izareo tany South Korea, Corée du Sud. Nisy rangahy anankiray, problème n'io rangahy io a tena addict moa zany fomba fiteny, tena misotro toka, drogué, dealer, mpivarotra rongony, mpangalatra, normal mifampity daholo zany. Rehefa tsisy vola ifohana dia tsy maintsy mangalatra azahoana vola ividianana le ifohana. Engrenage ratsy be io fa ao amin'i Jesosy azo sitranina zany. Amen. Dia io rangahy io zany tena hoe tsy modèle mihitsy izy io amina en tant que père de famille moa zany, mazava be zany a, fa dia tena ny vadiny a vonony, ny zanany tena hoe maratra sy potika le ankonana sy le tokantrano. Arakitsika hatreo zavatra nitranga mirahalahy ny zanany dia samy hafa be no lalam-piainana izy mirahalahy. Lay anankiray lasa mpisotro toka, lasa mpifoka rongony, lasa tsy nanana fijoroana, lasa tsy nahorina tokantrano, lasa mpangalatra koa. Tsy mpangalatra akoho fa lasa mpangalatra koa. Ao a, fa mety nangalatra kokoa izy dia nigadra ihany koa. Le anankiray kosa nanambady, niteraka, lamina tokantrano, nahatsanga ny orinasa, kristianina mahafatra-po. Dia journaliste nanao enquête dia lasa izy gaga izy zany efa maninona ny tantaran'izy mirahalahy reo tena tonga dia fanipaka. Dia nakany amin'ny tany amin'ny prison nangataka autorisation dia nantany hoe fa maninona ny fiainanao no lasa ohatr'izao. Dia zao ny tenen'le lehilahy hoe natonga na ohatr'izao izy ny dadako satria zay ny hitako tao izy dia lasa zay izy ny exemple an'iraisiko dia zay izy. Lasa nakany amin'le anankiray indray fa maninona no lasa ohatr'izao dia zao ny teneniny satria ohatr'izay ny dadako. Sy mihaino ve? Ny fomba nandraisan'le anankiray zao zany misy tsy azo anoharana, tsy maintsy mitohy zany
fanely anankiray zao zany misy fa za tsy te haina an'izao tsony tsy ampianako an'izao vady aman-janako Jehova ka le izy ke zany ny fomba fiatrehanao zavatra anankiray hamaritra ny rapitsonao tsisy idira le zavatra trehana le izy fa misy idirany ao anatinao zay ny ilanao an Jesosy tsy mahentiaka ao an'Andriamanitra na tonga le anankiray potika satria ny eritreritra izy hoe ny potehany dadany zany no aviny ny tonga le anankiray tafavoaka satria tsy te hahita an'izay fampotehany tsony izy any amin'ny taranany afaka mandray décision ianao zao tsy rariva fa zao satria baiboly dia miteny fa ianao dia ho lasa ilay karazan'olona saintsainao zay mahatonga le hoe iza kay no ahitanao anao zao afaka 5 taona ohatra dia tokony hita zavatra tsara ianao hoe afaka 5 taona zany paster efa miray latabatra amin'ny tompo any an-danitra satria mety efa tonga zany tompo anatin'ny 5 taona ao a no tsika ijery ary Romana 12:12 naran'i Jesosy ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao miova ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady akasitrahana no marina aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao miova ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady akasitrahana no marina ty androany maraina ty dia ampany anatina formation anankiray fa tsy le amin'ny latsinay afa le amin'ny latsinay fa afa mihitsy indray ty mbola ataontsika indray koa ty fa to dia alefa aloha ty androany satria mety mbola alléluia MCP zay ty formation ty mentalité conformité des priorités mentalité nresantsika androany fa tsy anam-potoantsika resaka le anankiroa mety hoe tsy diantsika kely fotsiny aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao conformité ny fomba fanaovanao zavatra tokony hifanaraka amin'ny fomba fanaovany fanjaka n'Andriamanitra zavatra tsy izy vita fa ny fomba nanaovana azy mazava ve zany raha omeko exemple ianao hoe tamin'ny fomba hoana moa nanangana ny Ramsès ny pyramide tamin'ny fanandevozana ny zanak'Israely tsy zay ny conformité araka fanjakan'Andriamanitra tamin'ny fomba nahoana nanangana Solomon ny tempoly nanao recrutement izy dia nanakarama izy ary raha mandeha ray volana miasa le mpiasa dia ny tereny 2 volana tsy maintsy eo amin'ny ankohonana zany zao conformité fanaraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra faharoa miova ny fanavaozana ny saina io le mentalité misy toe-tsaina mila miova mba hahatonga n'ilay karazana fijoroana rapitso voafaritra le karazana fisaintsainana androany misy olona misaina somahantra dia tsy oatra an'izay izy exemple anankiray Lazarosy mahantra zay tantarain'i Jesosy tantaran'io rangahy io nahantra izy narary dia ny vision-any zay amin'izay le izy ny zavatra saintsainao hamaritra ny vision-nao nefa ny vision-nao hamaritra ny zavatra ho azonao ny vision ty lehilahy ty dia zao engany mba hisy sombotsombony latsaka avy eo amin'ny latabatra mimpanan-karena dia mba hinan-kanina fa maninona tsy nisokatra ny vision-ny maninona moa raha mba miara misakafo mimpanan-karena eo ambony latabatra ary ambonimbony kokoa noho zay maninona moa ndray androany mba za mame sakafo mimpanan-karena fa tonga dia hoe sombotsombony dia efa mety dia nefa raha ny fiainana sombotsombony foana fa tafiditry ny lanitra izy tena akaikinao ty resantsika ty hoe mety mahantra le olona hoe fa tafiditry ny lanitra mafimafy nefa hoe tsy haiko raha azonao ve zany mafy kokoa mahantra no any an-danitra noho ny hoe olona mba mety manana confort nefa samy hoany ihany fa tsy zay ny mamaritra sao dia misaina antsika hoe ny ao am-pon'Andriamanitra zany tsy ny habe ny arena fa ny fahazakanao an'le arena dia izay koa mahatonga le hoe mety ho marary be le olona fa tafiditra fa misy koa salama be dia lasa maninona vision-io Lazarosy mahantra io tany ambany latabatra fa maninona ny tsy tafiakatra teo ambony latabatra mihitsy ary tsy tafiakatra teo amin'ny mpamelatra latabatra ianao tonga eto io zao tsy apozonao mihitsy afaka anangana anao Andriamanitra eo amin'le mahazanaka Andriamanitra anao hamela heloka izara fahasoavana ampafantatra ny olona fisian'i Jesosy ampandray an'i Jesosy any amin'izay toerana mety tsy apozonao na dia mety tsy zay mihitsy aloha ny androany aza manino io Lazarosy mahantra io nitavela tao ambany latabatra nisy ifandraisana tamin'ny fisaintsainany satria za mino avy amin'ny voalazan'ny boky Neobolana fa voafetra tao amin'ny fisaintsainany izy hoe zahay dia eto
dia tsy afaka mihoatra eto ary ny anjara ataony isa-maraina dia mangataka. Dia raha vao misaina ohatry mpangataka dia lasa mpangataka. Raha vao misaina ohatry mpanome dia lasa mpanome. Satria ny contraire mpangataka tsy manan-karena, fa ny contraire mpangataka mpanome. Taodraona maheno tsara tsika hoe dia avereny hoe hitandrina ny zavatra saintsainy koa hoe zay mahatonga an'Andriamanitra mitaiza antsika tsy eo amin'ny niveau hoe raha lavo ianao dia atsangana, manjary lasa manana mentalité ana olona lavo atsangana ianao, manana fanantenana ianao ary tsy diso fanantenanao, satria raha sendra lavo ohatry ny peterina dia teny ambony rano, eo ny tanan'i Jesosy disponible afaka misaringotra anao sy mampiakatra anao. Tena marina zany. Fa ny tokony ho toe-tsaina volenao anatsika dia zao, Andriamanitra hitahiry ny fijoroanao ny dikan'izay toe-tsain'olona mijoro tsy mety lavo, samy hafa zany, na dia samy miankina amin'Andriamanitra aza. Voleo amboary zay mahatonga ny Romana 12 nampanoratan'Andriamanitra amin'ny Paoly manambara hoe miova, tsy Andriamanitra ny manova an'ilay izy ao anatinao, fa ianao no manapa-kevitra mifanaraka amin'ny teny voarainao hoe reto ny tokony ho saintsainao. Zay mahatonga Josua 2:9 miteny hoe saintsainy ao anatiny io baiboly io iray manontolo dia iova ny saintsainanao, dia lasa miova ny identité anao. Resaka vavaka, misy olona mivavaka ohatry ny mpanompo, manao mentalité de serviteur dans la prière. Nefitsika tsy eo amin'ny dinga mpanompo ny tokony ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny ifandraisantsika amin'ny fanompona ny tokony ho mpanompo, fa ny ifandraisantsika amin'Andriamanitra tokony ho zanaka mifandray amin'Andriamanitra. Tsy mitovy ny toe-tsain'ny mpanompo sy ny toe-tsain'ny zanaka. Mazava ve zany? Ezaka hijeritsika araka ny fanampiany fanamasina ireo karazana toe-tsaina tian'Andriamanitra hijoroantsika, izay inona fa hanova zavatra. Ny tanjon'Andriamanitra moa dia ny hatateraka ny fiovahanao hitovy aminy. Amen. Filipiana 4:5 sy 5 aminaran'i Jesosy. Aoka ho ao aminareo zao saina zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra nofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Zay mandray an'i Jesosy dia mahazo ny fanamasina, ary entiny fanamasina eo amintsika ny sain'i Kristy. Efa ao ilay izy, fa mila confirmenao antsafidy. Rehefa mandray an'i Jesosy zany ianao dia complet, fenao amin'ny fandraisanao an'i Jesosy ny momba an'i Jesosy azonao raisina sy tafina. Efa ao fa mila raisina, efa ao fa mila voaka, efa ao fa mila hisafidianana. Zao tsika miteny zao maraina zao zany efa manana ny sain'i Kristy ianao, fa mila zarinao ny sainao ho resiny sain'i Kristy, mba ho sain'i Kristy no entinao mamakivaky ny fiainanao, fa tsy ny saina maha-olona. Ny sain'i Kristy voalaza eto dia hoe tsy mifikitra tamin'ny fitoviany amin'Andriamanitra, fa nanetry teny izy mba tanteraka ny programa mpamonjena. Paoly dia milaza hoe raha atao ny fomba fiteny hafa dia hoe avelao ny sain'i Kristy ho ao anatinareo. Le izy zany eto amin'ny fanamasina fadra indray tsika tsy manaiky, fa te hitoetra eo amin'ilay saina mpanompo. Nefitsika tokony efa manana ny saina zanaka mihoatra noho ny mpanompo. Mitovy hoe mpanompo sy ny zanaka? Inona mety hitovizan'ny mpanompo sy ny zanaka? Trano hitoerana, sakafo hohanina, possible mitovy. Raha ohatra ka tompo tsara fanahy dia izay ho an'ny mpianakavy no an'ny mpanampy sy ny mpiasa, ary tokony ho zay, tokony ho zay. Ohatra miinsista kely eo fanamasina, tokony ho zay. Engany mba hahatsapa ny asaribidiny fitondrana azy koa nefa ilay olona miasa. Zany koa mbola point hafa, séminaire hafa indray zay. Séminaire fomba fitondrana mpiasa. Inona mety asamy hafa? Ny mpanompo sy ny zanaka.
ny zanaka afaka misaotisaoty eny ambony fandriana miangavy anao raha mpanompo aza miditra amin'izay fa etson'ny olona mpitandro ny filaminana hoe dia tsy haina ninona fa nanomboka tamin'ny omaly saotisaotian'le mpiasa ny fandriananay mihaino vetsika fa raha zanaka faly renao ndry milala eo ambony fandrianana afy raha tonga avany mpiasanao tonga dia mipetraka eo mpifonao dia mila mamonjy sekoly tokantrano nareo mba tsy isian'ny ady ao tokantrano hoe fangady efa mianatra ny fanao ny Abrahama mihitsy zany nareo fa raha ny zanakao no ampifonao dia endrika any ahonao ny fitiavanao azy sy ny hoe afaka misupporter azy ianao amin'ny fotoana rehetra teneniny akaikinao tsy mitovy ny mpanompo sy ny zanaka hoe misy zanaka nefa hoe tsy manana toe-tsaina zanaka tavelana amin'ny toe-tsaina mpanompo tonga Jesosy anovany statut atsika miainga eo amin'ny mpanompo lasa zanak'Andriamanitra rehefa mandray azy isika dia omena hery mba ho tonga zanak'Andriamanitra fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia ianao mihitsy ny mila misaina oatra ny zanak'Andriamanitra zay le lesin'androany ianao mihitsy mila mandeha tahaka ny zanak'Andriamanitra mitondra tena tovy amin'ny zanak'Andriamanitra miresaka amin'Andriamanitra amazanany anao fa tsy ama-mpanompo ao anatin'le vavaka dia efa hita taratra hoe mpanompo ianao no miresaka sa zanany zay no mahasaripady ny communion sy ny fahafahanao miombona amin'Andriamanitra Jérémia 51:23 anisan'ny mamaritra an'izay karazana mentalité zay araka le volazako teo hoe omenantsika izy fa mety tsy voalaza eto avokoa fa alohan'izay farana kely le telo teo voalohany conformité ny fomba fanaovanao zavatra ifanaraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra le faharoa mentalité ary ny farany amantarina reo ny sitrapon'Andriamanitra miresaka momba ny priorité raha vao tsy voafehinao priorité amin'ny fiainana dia avita zavatra ianao fa tsy voatery le tokony ho vita no fitainao mazava angamba zany dia gaga ianao vita ny journée mahavita ihany ianao fa tsy le tena tokony ho vita ohatrany hoe navita nanangana trano zay trano nino tranona koa deo na ny tranonareo mbola eo an-dalana nefa tokony trano azonao misy priorité eo amin'ny fiainana dia iverina amin'izay amin'le Jérémia 51:23 reo no mamaritra le mentalité tian'Andriamanitra ananantsika milaran'i Jesosy ianao koa no entiko manorotoro ny mpiandriondry avy reny hoe mpiandriondry sy ny ondry andiany ary ianao no entiko manorotoro ny mpiasa tany avy reny hoe mpiasa tany sy ny omby ny romo-zioga ary ianao no entiko manorotoro ny gouvernour avy reny hoe gouvernour sy ny lefiny zay anankitelo zay no anisany mentalité ananan'Andriamanitra tian'Andriamanitra anananao voleny eo aminao mitondra ny karazana fanapa-kevitra sy fijoroanao zasy ianao dia tokony mijoro toy ny inona le voalohany mpiandriondry rehefa mandiniksika ireo karazana olona zay nivangin'Andriamanitra dia mpiandriondry misy koa mpamboly no azo mpamboly ny mpiandriondry zao dia i Abrahama Isaka koa zao mpamboly Jakoba ndray mpiandriondry Josefa koa mpamboly zany hoe vadibadikeo dia le gouverneur fahatelo io anisany tena hitana an'iny dia teo fiainan'i Josefa na Davida ao iresaka momba le mpiandriondry fa manintsika no asain'Andriamanitra manana mentalité na mpiandriondry reto daholo ny ataontsika hoe mamaritra an'izay toe-tsaina izay caractéristique na mentalité an'io voalaza io hoe mpiandriondry io dia mino fa tonga dia samy handray tandrifa isika satria tian'Andriamanitra ho ampiarina ny fahafahanao mijoro eo amin'le kalitaona identité ianao zany eo amin'ny fiainana tokony manana saina mpiandriondry saina mpiompy ary zay no mahatsara ny mpanompon'Andriamanitra nandalo formation na agronomie Alléluia pasteur sesary pasteur moa tsy raha école samy nianatra agronomie araka ny pasteur Adja sy pasteur Junias Alléluia dikan'izay alonanaovana ty asy ty dia ny zavatra nomen'Andriamanitra ka mihina fa fotoana zao izarana an'le izy ny mpiompy na ny mpiandriondry
na mpiandromby ataontsika an'izay sao dia misy taitra amin'ny inona ondry ihany zany ny azompiana ve tsy le karazana azompiana fa le toetsaina fomba fiatrehana an'ilay izy ny mpiandriondry a araky ny révélation nomeny tompo a dia mamorona arena ho ampitomboana mahafantatra izy fa biby fiompy dia arena ary rehefa tonga teo aminy iny a dia tsy vonoany fa ampitomboany mazava zany zao zay a fa ny mamaiky an'Andriamanitra tsy hanome anao zavatra ho vononao fa manome zavatra anao ho ampitomboanao taditsika ve le mpanompo mahatoky voalaza Matthieu 25 teneny Jesosy fa anisan'ny critère rehefa tonga any aminy dia resantsika eto critère eto ambony tany fa le momba le mpanompo mahatoky critère ao aorianany eto ambony tany hojerevan'Andriamanitra nomeko an'izao ianao nataonao inona le izy dia izay le hidirana amin'le hoe midira ny fifalian'ny tomponao ry mpanompo tsara sady mahatoky ahoana ny mamaritra an'le mpanompo tsara sady mahatoky voalohany mahafantatra izy fanomena zavatra avereny hoe mahafantatra izy fanomena zavatra faharoa mampiasa izay nomena azy fahatelo mampitombo izay nomena azy fahaefatra manao tatitra any amin'izay nanome azy sao dia mieritreritsika hoe mandeha ho azy fotsiny io fa ianao mila manao tatitra isan'andro ny amin'ny zavatra nomen'Andriamanitra anao isan'andro nanome fotoana izy nataonao ina le fotoana dana miresaka amin'ny tompo sotranao Andriamanitra fa adiny 4 andro any tontolo andro natory akoatran'le tamin'ny alina dia resao amin'ny tompo resao amin'ny tompo fa na ianao romenatra dia hanovy fomba tsy hoe tsy ratsy matory fa tamin'ny fotoana tokony natorianao misy zavatra tokony ho vita dia tatero amin'ny tompo nisy olona tia ny aona tamiko fa nomeko ny anjara nataoko ny alalany anarako ary nahazo pake tenenao amin'ny tompo hoe nomenao pake izy dia ho hitanao fa iovy ianao hoe zany foana ve nitatitra hoetika isan-kariva anaty vavaka ve tena marina zany reto anampy be deaibe ny fijoroana sy ny fitombonao ny fanaovanao tatitra amin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra omeny sy ataony eo amin'ny fiainanao isan'andro na ianao romenatra izany foana koa taterina eto iovy ianao alleloia ka ny mpiandriondry a dia voalaza eto fa zay biby hitany dia alainy tsy vonony fa maninony ompiany karakarainy dia ampitombony samy hafa amin'ny mpiaza satria mpiaza rehefa mahita biby dia maninony vonony tonga dia hohaniny dia hito indray ny rapitso zany zao tsy dia tsara zany hoe hohaniko ny androany dia hito hoe rapitso any tompony hoe manome ya manome izy fa mpiandrondro no exemple nomeny fa tsy nimrôda mpiaza dikan'izay tian'Andriamanitra ianao ahitahiry ny zavatra omeny mba hisy atrehanao ny rapitso zany koa Andriamanitra koa manome an'izany mahatoky amin'izay ondry nomena azy ny mpiandrondry tsy mihinana miafina ny ondry izy ka hoe tsy nierana tamin'ny tompon'ondry ohatr'izany zao fijoroan'i Jakoba tsy nalefa ny tany amin'ny asany atao hoe misy zavatra tonga moa tsy tonga le osa dia gaga ianao inona dollar zany hoe ao anatin'io cahier zay misy hoe eto a dia ato misy zavatra tsy homanana eto fa misy zavatra atao fanamasina alleloia nafoy ny ray aman-dreniny Davida mahafinaritra sa tsy mahafinaritra ho an'izay efa niainana zany marary nify ngamba mahafinaritra Davida ngamba manarak'izay dia izay ngambany fa raha sady efa marary nify ianao ny afoy Andriamanitra ndre tena ampahery anao andro amin'ny maraina fa sady efa nafoy nomena andraikitra ary le ny fahatezerana sy ny fahasorenana na ny ala heliny na ny vesatra satria hoe retsy zany ny anareo ho asehoko anareo tena kikinao tsara fanahy Davida hoe tsy misy idiran'ny asa hoe ny mpampiasa sao dia misy zavatra tian'Andriamanitra ho teneny eto andro amin'ny maraina hoe tena tsy tiako mihitsy le mpampiasa ty dia sombaiko le asa tsy zany zao tsy zany ny mentalité tian'Andriamanitra ataonao nizaniza tsy tianao ataovy tsara ny asa zay nomena anao tsy misy idiran'le naniraka anao hita maso zany fa misy idiran'le Andriamanitra nanendry anao teo amin'le asa ny tena mpiandriondry iresaka momba mpiandriondry tsara matsika rehefa avy eo fa mbola ny tena mpiandriondry eo amin'le fenitra eo maolona ny resantsika dia mahatoky izy amin'izay ondry apetraka eo aminy na dia mety misy disadisa eo aminy sy ny tompony ondry ohatry ny Davida ary zay no fidian'Andriamanitra azy hitan'Andriamanitra amin'ny fony Davida hoe ty tovolahy kely ty ozy ny teny teny mifangaro hoe ny rasuraka
ao ny tenena zany amin'ny teny gasy ny rasioraka tena nataony Davida hantsakany sy handavany amin'le tena tsara indrindra ny asany nefa izy amin'io tsy tiana tena kikinao mety tsy tiana ianao hoe fa possible tianao le asa hoe aza ilika zany hoe ka ny ao ambony any tsy tiana edy ny nidiran'izay le asa ary tianaoko fa mety tsy tianao koa le asa de rehefa tsy tianao le asa de esorina tsy tianaoko nefa le tsy miasa mila miasa alleloia misy zavatra be dia be ao anatin'izany zay mahatonga antsika mila mandiny tena tsara sao dia nomen'Andriamanitra fa isika no balita tsy ambinina lava eto fa raha sendra zay teo amin'ny fiainanao azo atsangana zany andro amin'ny maraina zany no anton'izao fitoriana sy message zao ananganana an'izay karazana fahalavony zay dia mino fa voarainao le message itsy le tsy mety joro vaovao anokatra lalin'Andriamanitra dia aza manondrana tsony eo amin'le manaraka sokafany reraka tsika ane reto e raha ohatra ka hoe io meny dia lavo indray io meny votsotra indray aza vitsorana tsony zay omen'Andriamanitra moa e aza raisinao masika tsy masika zany épicé zany mampatsiro ahafantarana tokony atao zara renao itsina saintsaina ane hoe chauffeur ianao dia ny zaka mpampiasa aminao adinao anatiny eo foana ny lakile zay hivavaka ao anao mba azo asa ianao rehefa aveo dia possible azo asa ianao fa raha atoandro ianao amerina an'izay adinao indray ny lakile raha rivainao dia voaroaka dia iverinao raha pitsy paster le vavaka nataonao manina indray vavaka nataoko ny lakile fa tena fa aza lefa ao anaty mbola averinao le erreur aza verina tsony afaka manangana ny tompo andro amaraina tenena amin'ny tompo tompo adiniko foana le lakile fa manomboka androany tsy adiniko tsony lakile ataoko ohatry ny lohako ny lakile marina zany reto iny ave nitondra ny fiainanao ne dia gaga ianao manina paster za misy mijora olombelona foana ny problema le lakile adininao foana ao anatin'le fa tenenina fa tsy tokony adinoana ao izay fotsiny le fiteniko misy zavatra mila miova andro amaraina tsy mangatakandro tsika efa andro amaraina misy zavatra tsy maintsy miova ny toetsaina sain'Andriamanitra anatsika dia zao zay tonga eo aminao tsy tokony misy very tsy tokony misy maty fa tokony mitombo mahatoky ny fitaovana zay misy mikarakara zay misy mampitombo zay eo an-tanany mitondra fiainana amin'izay eo an-tanany mamelona mampisakafo mampiteraka contrairement ampiaza ny eny an-tany ampiaza zana-tsipika fandrika ary tsy maintsy maratra le biby rehefa samborona fa ny ampiopo tsy izay mihitsy contraire an'izay atao mihitsy azy tsy aparatra azy ary rehefa ompiana izy tandremana mihitsy ary mba tsosy lafaka na enjera toetsaina samihafa izay ny mpiandry ondry mampitovy ny ondry amin'ny anjara sakafo tokony ho azy mba tsy sy ny ondry matavy manakana ny ondry mahi tsy hinana fa tokony ho miara-matavy ny ondry rehetra androany maraina zany mameteny tompo eto tokony ho miara-matavy daholo alleloia ny ondry satria problema be le hoe misy andian'ondry mahazo aina be dia tonga dia mibloke eny amin'ny fisakafoanana izy dia misy andian'ondry ery lasa tsy afaka misakafo ny mpiandry ondry tena mahafantatra ny tokony ataony hoe reto bloke fa reto tonga dia régime be dia atao eto dia reto le osaosy reto omena manokana mba ahazo ny anjarany daholo ny rehetra tena kekinao zany toetsainy zany hoe mety ilainareo ohatrany zao zany mety misy zanakao zao mety alina vao mody aza vela izy le ondry mahitsy tsy mahazo sakafo na izy le ataonao ohatry ny Davida ilika anapaka anao io lasa mpanjaka io zay mihitsy anytanjoko ailika izy mbola lasa mpanjaka tezao tsara izy mbola lasa mpanjaka fa aza manirika azy ohatry nataony Jesse zay ny tiako teny aza mandray diso an'le modèle efa tsy fidiny ny Davida ataovy mitovy le anjara le mitovy resahako tsy ampitovinao sakafo an'le zaza jardin d'Eva vao nanomboka iny sy le efa le analabaka iny dia ozy paster atao mitovy ka zao eraky mibaolina kely ny anjandronao dia eraky mibaolina kely atao mitovy samy mahazo le tiana tenenina fa tsy ampitoviana le portion aza ampitoviana kosa en portion fa tsy mitovy ny régime ohatr'izany eo am-pon'Andriamanitra ho anao
manana anjara tsara ho aminy ianao zao androany. Esoriny tebiteby sy ny tahotra. Zany resantsika zany mbola mpiandry teto ambony tany fa iresaka aminao rehefa avy eo le mpiandry tsara. Araka ny tenin'i Jesosy amin'ny Jona 1:10 zaho izy ny mpiandry tsara. Iresaka an'izay tsika, aza mbola miala. Ohatra le amin'ny rehefa le miantso telefôny le aza miala eo, aza mbola miala. Ny mpiandriondry dia misaina lavitra. Misaina génération. Raha mba mety aza misaina eo aminareo mivady fa mba misaina ny taranakao. Ary misaintsaina ny taranaky ny taranakao. Ohatry ny ahoana ny tianao iantsona ohatry ny ahoana ny tianao iantsona ny afinao anao. Ndre dadabenareo zany le taloha reto. Izy aloha dia nadiditra fata. Zany ve tianao tantaraina any amin'ny zafiafinao? Tena kaikanao mba misaintsaina lavitra hoe. Mamela mamotro ny tantelo hoe. Ny tsara zao dia hoe dadabenareo raka izy tena nanompo an'Andriamanitra. Zany ny tena pira gospel dadabenareo tamin'izany. Mety amin'izany mety tsy zantsony mety spelgo ndray ny malaza amin'izany. Zao zay misy amin'izao génération tsika zao dia ifalitsika. Fa mampionana anao fa mety tsisy an'izao tsondray amin'ny génération manaraka mbola sy tonga ny tompo. Satria tsy ohatr'izao mihitsy tamin'ny génération lasa tao. Tsy ohatr'izao mihitsy tamin'ny andro Petera. Mizavatra miavao sy mitsimbadika. Zay mahatonga antsika mila enjoy zay ny teny anglisy, miapprécier zay omen'Andriamanitra isan'andro fa mitsimbadika. Ohatra, ianao zao rehefa miteraka dia mbola kely iny le zaza, tonga hatrany anaty vavanao tongony. Tsy haiko rehefa misy nanao an'izany fa ireny tsy arsitsika ireny. Fa rehefa lehibe izy avy nanao EPS. Atsofoy ane hitanao. Hitanao misy fotoana mamety ahafahanao manao zavatra anankiray. Fa tsy izy efa 20 taona avy ianao aty esoriko rarinao. Aninona? Ao ve? Tena kaikinao apprécieux ny androany hoe. Ankafizo ny fotoana omen'Andriamanitra anao androany hoe. Ankafizo zay misy eo aminao androany hoe. Ho an'izay mananjanaka zao. Anana zay mbola tsy manana mantsy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary azo an'le anaovana an'le izy koa zay mbola tsy manana amin'ny anaran'i Jesosy. Vady tiako tenena zany. Dia zao, dia mbola kely eo aminao. Nareo tsisy avitana zavatra. Andena io e. Ka tsy rehefa lasa io ve? Ovinonareo ny akaty. Ankafizo le androany. Tsy izay mihitsy zao sekotoriana fa ohatrany misy olona tian'Andriamanitra pahirezina eto. Ankafizo le omen'Andriamanitra androany. Tandremo sao dia mifandroaka ohatrany ka tsy mbola mandeha miasa ianao io e. Misy problème entre nareo mivady matoa zaranao risy tsy ao Rekleo zay. Sao dia manomboka tsy mahita ny kalitao amin'ny vadinao ianao. Fa lasa ny défaut ny lasa mavesatra be ao amin'ny fandanjan'ny fonao. Nefa hitako mihitsy nareo tamin'ilay vola mifampikioto tsy ohatr' izany. Ianao le karazan'le tsy mahatandamba mihitsy. Ahoana izy? Ao fa miandreto haviorana be ne tsy maninona. Fa man'izy zay fitiavan'izay mivery. Satria raha vao tsy mifototra ny fitiavana agape zay dia hintsana. Fa raha vao ao Andriamanitra sy ny fitiavany azo averina zay. Possible tena efa anatin'le efa le antitra be iny. Possible zany. Satria tsy miankina amin'le fanterana fa le fo ampahafantarina hoe tiany nomen'Andriamanitra, tiany nanao akivato eo anatrehan'Andriamanitra, tia le mety amiko, tiany mahazaka ny rito mako. Zay mihitsy mifampiresahanay omaly. Ny vady avy amin'Andriamanitra ny maharitra afaka hikarakaranao sendra marary. Fa ny sipa tsy mahavita an'izay. Mampitandrina an'izay manatrika eto mitaditady anao sipa. Tsy hahavitanao zany satria tsy nanao voady. Volanao no mahatonga azy miaritra eo fa raha vao marary eo ianao miakatra. Dia tsy maintsy le vady nanaovanao fanekena ihany no hiaritra hamafa amin'ny malotonao. Tsy aloha to dia mifampikarakara sy mifampanao jetème tsara dia mbola velona. Fa tsy efa nepasina vo tafa velonao aza mety tsara velona tsy dia mbola velona dia fotao tsara daholo. Ino voninkazo avy amin'ny vaty malala. Velona izy tsy omenao na rozy iray. Hitanareo ve le izy?
meo zay tokony omena, tsy voatery voninkazo dia misy saina ndre hitady voninkazo, tsy voatery voninkazo fa le ty zao ny zavatra hitako mantsiny, ny sofinao tsara lavitra noho voninkazo. Aha, izany tonga dia mahakopy ny zavatra resahako. Enao miaino azy tsara lavitra noho ny zavatra omenao azy. Ka io sofinao io mahita ohatry ny rozy tsara tarehy mamelana ny sofinao. Dia rehefa mody ohatrany tsy hoe hitanao io rozy io gaga le olo, sofina be io no hitako rozy rozy. Teneno akaikinao, karakarao zay misy hoe ratsy be mantsy raha hitenao tokantrano hoe ompio tsara. Miaino tsara tsy toe-tsaina toe-tsaina le resantsika efa ny ao an-trano tsy ompianao fa le arenao ambadika le izy kolokoloy zay misy eo, karakarao zay nomen'Andriamanitra. Asio aleloha mafy tsara dia toy iziko ty. Misaina lavitra, mahita meloha fa isy ondry ho azonao atao fanatitra. Dika zay matsiaro an'Andriamanitra ao amin'ny zavatra zay tantaninao. Mazava ve zany? Eo ampiompiano zany dia efa mijerijery hoe iza mirety le ho atavezina mba ho aterina eo amin'ny altara. Le izy ny tokony mandeha ho azy rehefa tsapanao hoe Andriamanitra ny manomeny rehetra ho anao. Le izy ny tsy hoe mila manao fa ohatrany tsy normal hoe tonga eo ianao dia men'Andriamanitra ondro be dia be dia tsy mahatsiaro an'Andriamanitra na dia anankiray azy. Za efa mandeha vavaka efa mahatsiaro azy, aza be resaka. Misy zavatra ao azonao omena an'Andriamanitra, tokony mandeha ho azy fondro resantsika. Ka ny mpiandry ondro resahan'ny Baiboly eto dia misaina sady ao anatin'ilay asany, kolokolo, mampitombo, mampiteraka, mitahiry, miambina, dia efa misaina sady izy misy am'ireo ho ataoko an'i Jehovah. Alleluia. Mampiasa saina ny olona manana ny toe-tsainy mpiomby fa tsy mampiasa tanana. Ny mampiasa tanana, mamaky hazo amin'ny famaky. Nefa rany tsy mety menjera le hazo. Ny mampiasa saina, ranitiny le famaky. Dia tsy mila mika izy fotsiny ataony dia menjera le hazo. Ka izy tsy any amin'le fa any amin'le fahaizana mampiasa ny saina zay omen'Andriamanitra mba ho vita mora sy ho vita tsotra zay asain'Andriamanitra ataonao. Tanao problema, lasa ohatrany hoe aina vaovao tena tonga dia nkapa azitsika maraina ka hatramin'ny hariva. Dia ahoana? Mbola tsy tapaka fa tsika manam-paharetany, persévérance. Dia hoe fa maranitra angamba famakinareo. Mety foana io ka fantatrao fa raha dombo io, zay ke matsarinao tsy dia tsara ianao dombo. Alleluia. Ozy izy ny Baiboly Andriamanitra no manome fahendrena ho an'ny kely saina ho an'ny dombo. Raisy zany le fahendrena dia tsy dombo ianao dia aza sorena rehefa atao dombo aza mifana dombo. Mandraisa fepetra fotsiny hoe tsy haiko zany, menara tenin'Andriamanitra dia lasa hainao zany. Rehefa mandany fotoana ianao mandranitra an'le famaky, zay le mampiasa saina kokoa no mampiasa tanana, zany hoe misaina ianao ny efficacité ny zavatra ataonao, kapainao indray mandeha dia mintsana atsasakadiny. Le tsy mampiasa saina fa mampiasa tanana, adiny 5 ianao mikapy iny sady marary ny poignet tonga hatrany amin'ny frantsay coude, genou ny atao anatin'ny saiko coude, manefatra any amin'ny épaule tonga hatrany amin'ny lamosina, avy amina tsy fananana fahendrena ohatry ny mpiompy mampiasa saina tsara aloha zay vao miasa. Sao mahatonga an'le asa mavesatra tsy misaina tsara tsika alohan'ny miasa. Tonga dia atsangana pasteur ny trano fa tsy maintsy mitsangana io eo mpitsangana ohatry ny rehefa dineza aloha sinanina eto ravana indray dia asina indray ary ohatra mila anany ravana indray fa manina raha sina tafo zany hoe tsy netretina sina tafo koa zany izy tamin'ny voalohany. Tena akaikinao maka fotoana kely hoe misaintsaina tsara miaraka amin'Andriamanitra hoe dia miasa tsara hoe amen.
hainao ve le zavatra tian'Andriamanitra iainantsika zany tantarainy zany. Manamboatra fitaovana famokarana fa tsy fitaovana mamono ohatry ny fandrika sy ny zana-tsipika mandratra. Manadio fa tsy mandoto satria tsy maintsy izy ihany manadio. Averiko io toerana ipetrahan'ny ondry io tsy afaka teneneo diovy io ve lahy ihany ny kakady eo, tsy afaka manao ondry ene io. Raha tsy tianao arary io fa ianao ake sahiry nitady ny fanafodiny io dia ianao tsy maintsy manadio. Dikan'izay ho ataonao zany ny fahendreny mba hadio ilay toerana satria ianao ihany manadio anio rehefa tsy diovinao androany io. Ianao nga le mpanary fonina biscuit ny an-dalana ireny, matoa ianao le ataon'ny tompo eto aloha, ianao ny tratra eto fa mety tsy hainao le izy, misy mijery mihitsy hitanareo amin'izay ny olona tsy mandoto dia manampy ny mpanadio. Antananarivo renivohitra madio no tanjona ka tadio. Dia mila teneny zavatra tsy zany areneny fotsiny. Areneny fotsiny satria maninona misy manadio ny io. Tsy zany ny toe-tsaina ampianarin'Andriamanitra tompoka azafady. Zavatra ampianarin'Andriamanitra dia zao aza lotona rehefa tsy maloto le izy. Ara maloto ary dia diovy. Ao an-trano ane misy manadio mety tsy hainao Ianao miala maraina tonga dia miravariva, mafy be mihitsy le asa tany tonga dia misy manadio tompoka hatramin'ny maraina ka hatramin'ny mety tsy miteny le olona. Mety tsy voatery miandro fisaorana satria efa vita sekoly eto izy. Koa mbola izy. Fa ianao no adinina hoe tonga efa vady lanitra. Tafiditra avy aho. Ohatran'ny nisy kirarina iliko izay indray maraina dia ohatran'ny inona. Tsy manaja ny asan'ny hafa. Aza korotana izay efa mba milamina, zany zao anaty lesona daholo. Aza lotoina izay efa madio. Izay mahatonga antsika miditra madio tsika ato, aoka mba tsy maloto no apetrakantsika ato rehefa miala atsika. Tsofoka toaleta ianao, toaleta madio, aza tifirina eraky ny tanàna izay tifirinao eo. Diovy, aoka madio miala eo ianao, ataovy azo antoka fa ianao manadio eo, ka tsy zany ianao dia diovy ihany rehefa tsy hainao nanao le izy zany. Tena tsy zay mihitsy le nandrasako andraha fa vavaka ho amin'ny vola no madio ianao vao entiko ambavaka aloha. Ndao isaina arany mpanao sakafo ianao. Sakafo maloto, isy ho avy eo. Na entiko ambavaka ary ianao. Ataovy madio aloha. Ty sotro ty efa nisy nampiasa, moramora kokoa zany ny sakafo amin'ity sotro ty. Diovy le sotro. Diovy ny vilia. Raha mpanao sakafo ndresako. Alleluia. Manadio fa tsy mandoto. Tsy miandry fa tonga dia mandray andraikitra. Manao planina mandamina amin'ny programme isan'andro dia lasa manam-potoana isaintsainana ny ampandrosoana. Manam-potoana isaintsainana n'izay tena mahasoa. Ny essentiel, ny vital sy ny éternel lasa anananao fotoana isaintsainana. Ainareo mahatonga le olona be dia be lasa tsy mahavita misaina mandrakizay pirety ny asa. Satria tsy mandamina asa. Lasa miasa ohatry ny mpiasa. Vokon'ny trano dia hoe iny misy bitro dia manenjika an'iny. Iny koa manenjika bitro roa. Hainao nga mazany fomba fiteny zany. Araka ny fiteny izay efa nanenjika fa tena tsy azo atao mihitsy ny manenjika bitro roa. Tena tsy azonao mihitsy. Izy rehefa nanenjika bitro. Mbola tsy nisy le olona tantara tamiko tena efa nanenjika izy. Fa tena tsy tratra mihitsy. Ny anankiray rehefa tena ikuizana vao azo. Hitanareo amin'izay raha vao tsy ampy izay fandaminana izay dia ho lany fotoana ianao dia ho reraka ianao amin'ny hariva dia ny fifandraisanao amin'Andriamanitra potika. Nefa izay ny programme ny devoly ampisaraka anao amin'Andriamanitra. Raisy ilay toe-tsaina, avaozy ny saina, amboary ny isan'andronao, anano ny sain'i Kristy. Jesosy tsy mikorotana izany rehefa miatrika asa. Miplanifie mialoha izy ary mivavaka mialoha. Mifantoka amin'izay ananany. Manam-potoana mampivoatra ny toetrany, manam-potoana mijery ny rapitso, manam-potoana misaintsaina mandrakizay satria tsy lany fotoana fa efa mandamina mialoha, miazona izay azony tanany, miantehitra amin'ny rahalahy coopération, manatavy vao manome, izay misy aloha ampitomboana vao zaraina. Zao no tenenin' Jesosy. Zao na 10-12 amin'ny anaran'ny Tompo.
Ary ny pikaramo satria tsy mpiandrina tompon'ondry izy. Ko raha mahita ny ambody avy dia mandao ny ondry ka mandositra ary ny ambody misambotra ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Ny mpiandry ondry tsara araka ny fanazavan'i Jesosy dia tsy miasa noho ny karama. Fa miasa satria zay ny andraikitra napetraka taminy. Ao amin'ny Jona 10 be dia be mihitsy ny karakteristika to dia fitinika ilay izy. Lovaka itsika vetivety. Jona 10 sokafiny, Jona 10 ny ampelantananao. Jona 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Naran'ny Tompo, lazaiko marina aminareo marina dia marina tokoa, zay tsy miditra ny vavahady amin'ny valan'ondry fa mananika amin'ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Ny mpiandry ondry tsara zany tsy mpianika tamboho, zay tsy tsara loatra ilay mianika tamboho, mpangalatra ny mpianika tamboho. Spirituellement ilay resantsika. Raha ny zanakao zany mpianika tamboho dia save midina eny izy. Fa misy fanahy-mpangalatra eny ambony tamboho. Tena lizy reto. Ka zareo tsy manahina fa mirahira gitara fotsiny ohatrany mba mirahira e. Nefa raha ny hirahira iny mitatra sao dia asiana kely zava-pisotro aloha. Dia aveo mitadidra ohatrany tsisy vola. I misy trano dao vakiny. La zay nefa raha io. Tena akaikinao tsy miopefo hoe. Io e, raha vao mananika fefy ianao dia mpangalatra sy jiolahy. Ny mpiandry ondry tsara zany dia miandry ny ondry ny ara-penitra. Araka ilay fomba fiteny mahazatra hoe manara-penitra, manaraka norme. Raha misy tena anankiray mahafinaritra be. Ozy izy hoe ao amin'ny 9 faha. Alleluia. Fa 14 naran'i Jesosy, zany mpiandry tsara, fantatro ny a sady fantany a. Fantatro tsara ny ondrinao. Fantatro tsara ny asanao. Fantatro tsara izay nomen'Andriamanitra eo an-tananao. Sady manara-maso no mifehy. Mahay manasaraka tsara ny ondry azo ompiana sy ny osy tsy azo ompiana. Fantantsara ny tena asany sy ny tsy asany. Ohatra, ianao zao raha mpanao sakafo dia tsy tokony ianao photocopie. Satria asa ny tena asanao. Lasa manao zavatra tsy tokony ho azy. Le fotoana ane mandeha. Tsy haiko aztsika ve zany. Le fotoana mandeha dia lasa le tokony atao tsy vita. Fa lasa ohatrany hoe mamitamita zavatra kely be dia be tsika nefa tsy any amin'ilay essentiel ilan'Andriamanitra. Zay mahatonga an'Andriamanitra mampifantoka fa ny mpiandry ondry tena ondry no ompiany eo. Fa tsy hoe misy saka mandady, tiako zao andeha ompiana dia apita. Iny koa misy alika tsisy tompony andehako ty ampidirina. Rehefa ondry dia mifantoka amin'ilay ondry satria zay no ilan'Andriamanitra. Tena kaikinao mianatra mifantoka hoe. Matthieu 25:32 manambara an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Tsy mamela isy overy. Zany andraikitry ny mpiandry ondry tsara. Jona 10:16 manana ondry hafa zay tsy amin'ity valy ity ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino feo ka ro tonga andiany iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Rehefa misy zavatra mitranga zany eo amin'ilay fiandrasany, eo amin'ilay anjara fiandrasany dia tsy mamela isy overy. Fa raha mbola azony atao no mirécupérer an'iny dia récupérer an'iny. Afaka manao tatitra amin'ny fomba fitandremany an'ilay fananany ilaitsika zany na dia anao ary le izy. Azavaiko. Mila mianatra tsika manao tatitra amin'ny zavatra asaina tantanitsika. Na dia heverintsika fa atsika aza. Satria voalohany aloha tsy anao aloha io, fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa ampindraminy sy napetrany eo an-tananao io, hitarafa ny fatokianao. Dikan'izay, ianao zany manana devoir hiteny amin'Andriamanitra nomenao an'ity Tompo, dia zao no nampiasako an'ilay izy, zao no vitako, fa indrindra zao no tsy vitako. Apio mba hitahiry izay vitako ary apio mba manomboka eto hihoatra havita izay tsy vitako hatramin'izay. Anaty vavaka. Amen. Toetra fahatsarana no tenen'i Jesosy, mpiandry tsara. Jona 10:11 minaran'ny Tompo, zany mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Zany hoe tena misainvestir, tena ao e. Traindray mahatonga an'ilay fiainantsika tsy tena mandeha any amin'ilay ilan'Andriamanitra, tsy misainvestir, tsy omentsika ny fahafenoany izay tokony omentsika eo amin'izay asain'Andriamanitra ataontsika. Tsy miteny hoe amin'ny zavatra tianao. Ny zavatra tianao azy ao dia mamboly tany voaloboka, dia mioty voaloboka, dia manapotsipotsy reny, dia misotro jus. Zany zao tena tianao fa ny zavatra nampanaovan'Andriamanitra azy manamboara sambo. Satria rehefa tonga ny fisafidrano tsy azonao tengenana voaloboka. Andriamanitra ne misaina zavatra lavitra be izy miteny aminao io e. Fa izy tsy hanazava hoe no.
Noa. Raha tsy manao anio anenao tena kaikanao tsy izay karazan'izay Andriamanitra hoe. Mpanjaka izy hoe olon-dehibe reny hoe. Mazava angamba zay. Miteny ray mandeha izy mandray ianao. Tsy mandray ianao tsisy sambo. Ary na fenona voaloboka ary manodidina anao tsy mampitsingevana iny. Mihaino ve tsika? Dia tsika isaintsainana amaranako an'ity partage androany ty. Tsangano ny sambo fiara. Za zany tsy te hanangana. Ty azo ty zao voaloboka zao lasa atao planche. Dia kamokamo zany. Fa manina koa ny asiana an'ity inona moa le hosorana ivelany sy ao anatiny mba hahatonga ny rano tsiditra. Dinty. Misy an'iny tenen'ny Baiboly Andriamanitra tsy teny hoe ty ny karazana hazo dia ty ny karazana ohatran'ny hoe colle enduit hosoranao am'le hazo tambatambatra mba tsy hidirany rano satria ny tany voalohany aloha azavaina amintsika fa ny tanjon'ny sambo tsy ho rendrika. Mazava angamba an'izay tena kaikanao mampanangana anao sambo Andriamanitra tsy te hahitanao ho rendrika. Dia tsika isaintsaina eo mpanaovana le enduit zany dia ty foana kovaina teo 400 taona zay. Sao zary salama anao fety. Sary anga tsy mahavita androany io ve hitany. Hitany ve sa tsy hitany le tsy natao enduit any ambany kely iny. Kefa natao ny ambony rehetra fa mba le kely aza mifampilavy pasitera ny rehetra ne vita fa zay mba kely le kely eo ambany iny tsy vitako dia iny koa ve ny ilana vanina. Tsy ny problème nareo patriote. Oui. Vitanao 99% fa le 1% tsy nasiana enduit iny ny tan'le rano dozy le rano eo osana ho anao Andriamanitra ho teraina halela manao ny asany izy ko. Gaga ianao avao le 80 le 7 efa mba nanao ihany dia tsy rary. Inona ny tsy rariny? Nasianao gôko inona ny tsy rariny amin'izany fizanao ny gôko iny. Dia zay maharatsy an'le hoe rehefa afaka nifinao dia ataovy ambany ondana misy voalavo kely akanina dia ataonao fa voalavo kely koa nanisy an'le gôko atao ambany tao nefa responsabiliser ny olona zany. Zay koa maharatsy an'le hoe ty naparana atao hoe eny ianao zay fa tsy maharatsy io ampianarinao le zaza anilika ndraiky nefa izy ny tsy mahay mandeha dia nidona teo dia nitapony dia le tany ny kapohanao. Ampianary tsara ny zanakao. Dia saintsainao ny any ambany kely any tsisy mahita. Tena kikanao any amin'le tsisy mahitany. Teneno zay io pastery koa mila vanina tena zay mihitsy. Ia, mila vanina tokoa fa rehefa ny antony mamoto mila vanina satria za mila valiny koa. Fa rehefa raikitra ny safodrano hitsingevana io sambo io dia hiantoka ny fitsingevana n'io sambo io zay misy anao. Ianao aneno atsofoka ao hoe. Solution. Asevy bidina any ambany ny hippopotame sy ny éléphant dia asevy mipetraka eo amin'ilay lavaka. Alléluia. Mba tsy isian'izay tapeny tsara daholo ny lavaka ataovy tsara ny asa. Androany maraina mamangy Andriamanitra aza manao kito. Manao inona na mety ho fiantsonanao ary toto. Tsy voatery anaraka an'izay anaran'izay ny fanaovanao azy. Ataovy tsara. Aza velisy zavatra latsaka. Zany ny toe-tsaina mpiandriondry. Ohatran'i Jesosy tsy avelaka iso very. Zany hoe hatrany amin'ny détail zany tsy avelanao isy raraka. Mety vovoafinao ny légume. Tena vitanao tsara daholo ny hena rehetra. Tena nirasarasaina ohatr'izao tena ataon'ilay manify tsara mihitsy. Vitanao tsara. Totonao daholo ny tongolo. Tena hoe vitanao hoe nandrahoanao tena zany tena hoe na za rehefa maheno fofony le izy eto pitorina eto. Fa sira no adininao. Iza nefa nanandra lasopy tsy sira. Maninona? Azafanao an'izany kosa zaka efa namofo karoty. Andray ary tena miinsista mihitsy nareo tsisy efa niova nefa nataoko ka tsisy tsirony foana satria maninona misy zavatra anankiray adino. Tandremo sao dia vita ny zavatra rehetra dia Jesosy no adino. Matsaboko eo tsisy ninona eo. Misy toe-tsaina tian'Andriamanitra ho avoakanao fa efa ao le izy. Ianao tokony ohatran'ny berger sy bergère.
tonga dia mijoro tsara. Io zavatra io kolokolotsika, ampitombotsika, tsy avelatsika ho faty io. Amen. Ampitombotsika io, tehirizina. Ahoana ny atao mba tsy hapa maty an'io? Ahoana ny atao mba ampitombo an'io? Misaina lavitra. Inona no vantanany reto zazo reto? Zany zao misaina zany. Halleluja. Mazava be fa inona moa no vantanany fa Kristy? Zarao aloha Kristy a. Rehefa ny atokantrano nareo mahafantatra an Jesosy. Ndrendrety tsy Jesosy no fantatra rehefa tonga ao a. Dia ny mbola ao aminao dia mpahafantaro an Jesosy. Mpahafantaro fa eo Jesosy nitaha ny tokantranonareo. Na toy izao ny tokantranonareo. Ijoro vavolombelona. Ndrendray mantsy izy mieritreritra hoe efa ianao le tahina mantsy izy niteraka. Fa tsy nahita an'le anao tele tanatin'le galera oatra ampahafantaro azy. Talohantsika mbola tsy nanan Jesosy a, mijaly. Rehefa nandray an Jesosy a, dia zao le fahasambarana. Tsy hoe manana ny zavatra rehetra fa manana fiadanana ao anaty. Dia jereo papasamao tsy miady mihitsy a. Dia tsy miady koa fa tsy hoe voatamy maraina mbola voanisy gidregidre be. Zay tsy miady efa hita amin'ny maso zao hoe miady. Tsy zay teneninao fa zay ataonao tafiny a. Zany mbola izy daholo. Ndao tsika hitsangana. Ao fantanao dia omeo voninahitra ny Tompo. Name modely Jesosy, zany mpiandry tsara. Zavatra be dia be ny teneniny teo a. Raha vao mananika fefy ianao dia efa jiolahy, mpangalatra. Ny pikarama tsy miraharaha. Miala izy rehefa misy problème ao. Zay ny mahatonga antsika tsy dia tsara miala rehefa misy problème. Manjary manao toe-tsaina pikarama fa tsy toe-tsaina mpiandry ondra. Le asain'Andriamanitra hananantsika. Tena akaikinao rehefa misy problème hoe a. Aza mitsoka zany hoe. Eo Andriamanitra miaraka aminao. Tahaka ny problème hatramin'izay hoe. Vao miteny Andriamanitra hoe a. Dia mivaha io. Aza miala amin'Andriamanitra hoe. Fa hivaly anao io hoe. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Hivaha io. Ao fantanao dia misaoran'Andriamanitra ny fona manontolo. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Sarobidy ny teninao, fiainana ny teninao. Nampatsiarivinao androany ilay karazana toe-tsaina tianao hijoroanay. Satria tianao zay anana ny toe-tsaina mpiandry. Mba ho mpiandry manahaka ny fahatsarahnao. Fa anankiray mpiandry tsara ianao. Fa izay manahaka sy miandry ny fomba nendrasanao, ny ondry dia nendrasanao anay. Afany manana an'izany saina izany ao atokantrano, ato amin'ny fanompoana, any am-piasana, eo amin'ny fiarahamonina. Fa ny mpiazany mamono, fa ny mpiandry mamelona. Mitandrina fahadiovana, mikolokolo izay misy, mampitombo izay ao an-tanana. Tompo, be dia be ny zavatra podika sy raraka, ravy eo amin'ny fiainanay. Satria tsy mahay mamoaka an'ilay toe-tsaina efa napetraka ao ato anatinay izay. Natao hanahaka anao zay, satria manaraka anao. Mba ho isan'ny fantatrao rehefa miala eto ambony tany zay satria niainana zany sainao amin'ny mampiandry ondry tsara anao zany. Mba tsy sovery, tsy hanao kitoto, tsy isy le 1% tandrevaka atonga an'le projet ray manontolo ho raraka. Aoka tsy aro zay tompo fa kitoto kely ray mandeha teo amin'ny sambo Noa dia mety nahapodika ny zanak'olombelona rehetra ka tsy nisy fianakaviana iangana tonga régénération teto ambony tany ary maty daholo ny biby. Saotra fandrao maraina mamangy anay ianao. Ifonanay aminao fa misy fotoana zay manao manana saina diso. Ary zay saina diso zay nefa dia mamaritra fa lasa zay eo amin'ny fiainana rapitso. Nefa zay natsanganao ho zanakao, natao hanahaka anao. Nizaniza tonga eto Jesosy a, misy nenina ao anatin'ny fo. Mifona aminao izy. Mangataka famelana fa betsaka loatra le dégâts. Ary marary le dégâts nefany. Manaintaina. Toy ny tsy zaka satria avy amin'ny zavatra ataonay fa tsy mahay miatrika izay. Androany a, aoko fotoam-piverenana. Ahafahany manantena fa misy famindrapo disponible ao aminao. Matoa ianao miteny dia vonona ianao ny handray ny zanakao tsiraray avy. Raisy tompo, raha mba mety amin'ny famindraponao ny zanakao miverina androany. Aoka ho tonga fiaingana vaovao miaraka amina fanekena anina-tsaina tsara, saina feno voninahitra avy aminao. Atonga ny tsiraray avy ahikolokolo izay misy eo an-tanana, hitsimbona, hitsinjo lavitra. Tahaka ny fomba hikolokoloanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta, tonono ka voavela heloko ianao. Mandehana miainga miaraka amin'ny sain'i Kristy. Fa Kristy mpiandry tsara. Zay tokony ho andrasanao, andraso tsara. Na atao amin'ny asa fanompoana, na ao an-tokantranonao, na ao amin'ny fiasanao, aza atao atsirambina, fa ny mpiandry tsara manao asa tsara. Tsy noho ny amin'ny karama satria izy tsy mpikarama, fa izy mijoro toy ny tompon'ondry, fa ny Andriamanitra ao hamaly fitianao amin'izay fijoroana amin'ny fahatokiana ho ataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa manomboka androany, olona miasa tsara daholo izay manatrika eto. Olona manompo tsara daholo izay manatrika eto. Olona mijoro tsara daholo izay manatrika eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mianatra tsara koa izay mbola anatin'ny fianarana, ary ampahita fitianao Andriamanitra raha mbola te hianatra koa ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta.
Mahita fa ho ataon'Andriamanitra eo aminao le vavolombelona le fahatsarana satria nomen'Andriamanitra androany indray fanairana ananganana anao ho mpiandriondry tahaka an'izay tian'Andriamanitra hijoroanao eo amin'izay toerana misy ianao androany. Andresy eo ianao, aomby eo ianao, ahita vokatra eo ianao, hisitraka eo ianao aminaran'i Jesosy. Tsy ho lava eo ianao ary Andriamanitra hita ny fatokianao ary Andriamanitra apiditra anao amin'ny fifaliany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mandehana, manangana fa hanampy Andriamanitra amin'ny fananganana. Amin'ny anaran'i Jesosy mandehana, mitadiava dia mahita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Aza taitrany amin'izay nitranga hatreto. Saintsaina Andriamanitra amin'izay afaka ho ataony manomboka androany. Mandehana dia mahomby aza. Raisy ny tsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tompo ane ombanao, miaraka aminao. Izy dia efa niteny fa tsy hamelanao rery. Eo amin'izay misy ianao androany io, ho ampahomby azony eo ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana amin'ny fahasalamana, amin'ny fijoroana vaovao, amin'ny motivation vaovao. Aoka tsy hidina intsony moral anao miaraka amin'ny tompo efa nomeny anao hoe ohatr'izao le fomba fiatrehana. Atreo io, atreo tsara io amin'ny anaran'i Jesosy. Andray valim-pity anao, anaran'i Jesosy. Amen. Teka mafitsika ho an-tompo, mahazo toerana vetivety dia hanao fanatintsika teo aorianan'izay tonga dia manao fa dia mirava dia mamonjy izay andraikitra asa adidy sy izay tokony atao isika tsirairay avy. Nandray zavatra ve tsika? Anankiray zay mentalité anankiray. Mbola misy mentalité anankiroa dia mbola misy conformité anankitelo dia misy priorité anankitelo. Mba maharety eto amin'ny sekoly fa raha manam-potoana tsika dia mbola ho atao. Raha tsy manam-potoana dia ataontsika séminaire indray. Misy zavatra mila miova ao amin'ny saintsika sy ny fomba fisaintsaina tsika. Introduction teo raha tadiditsika voalaza ny bokyny Obolana tahaka ny heviny ny toetrany. Ianao lasa zay saintsaininao, tandremo zay saintsaininao. Sa pastera hatramin'izay fo hilika foana ajanona zay. Zay areto tsy manilika anao kopahavozy zay. Ary Jesosy indrindra tsy manilika anao zany. Esory zay tsy voahilika zany avereno, za tsy voahilika zany tsy voahilika zany tsony noho ny amin'Andriamanitra dia mahita fity ay atao zay aike zako ake moa tsy manilika. So dia vavaka ao anao hoe Andriamanitra ty zanako ty voahilika manjary ibitsika fanamaso izy ny tena mpanilika tsy ankasitrahako. Neny Jesosy hoe izy ny zanako izay sitraka mila miova koa tsika. Alleluia. Avaoziny ao anaty. Tompo ianao tsy mba nanilika an'izany izy, za koa zany tsy manilika n'izany izy. Zay tonga eo an-tanako kolokoloko, karakaraiko, ampitomboako. Amen. Tany tompontsika amin'ny zoma fotoanantsika. Etsy amin'ny fanatrehana trampokon'olona amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 sabotsy maraina Sainte-Seine dia séminaire latsany hariva lundi de Pentecôte io amin'ny 2 etsy amin'ny trampokon'olona dia tahian' Jesosy taontsika saraona fahasoavana